Zay ny makasika ny akony ny lalao zay notanterana ty tsy minikanja ny makity tsy andotam-penaka iny fa pejy mba vao afantateraka kosa ndre dia nototosaina ny sabotsy lasa teo ny fivoribe ny teraky mady maro ireo fehikevitra ny vohitra nataorian'izany araka ny tatitra zay nataony vovona ny mady ronjato isan'izany ny fitsonjovana ireo mpikambana ao aminy amin'ny alalan'ny fiarovana ny soatoavina Betsileo sy ny fandraisana anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena toy tsirentsika ary ny fisary. Ny hevitra ny maro mahatakadavitra ny andravina ny hevitra ireo ho fikambanana manodidina ny 10 manerana nosy ivondrona andreo ho teraky mady ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara io ny lahara-pameana voiziny vovona ny mady ronjato isan'ny voatra tokoa zany taorian'ny fivorimbe nitotosain'izy ireo ny farany herinandro lasa teo teto to andrenivohitra. Ny anjaran'ny vovonana zany dia ny manambatra ny hevitra ireo ary mampifandraika azy amin'ny raharaha misy eto Madagasikara. Ka ny anjara asan'ny vovonana dia ny mamahan'ireo olon'ireo ankapobeny, ny manamafy ny tsara efa vitany ary ny mampifandraika an'izay asa mpampandrosoana izay mifototra ao an-tanàna. Anisan'izany ny famelom-pelomana ny fomba mampanao nentim-paharazana izay efa tady ho maty ny fampandrosoana sy civilisation, ny demokrasia sy ny zavatra iainana ankapobeny. Iarahantsika mahalala ngamba fa nisany kolontsaina goavana mbola tanana ho mady ao raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny lanonana, raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny safika dia nisan'ny lahara-pahamehana zany. Fotoana na ahafahana nanangana ny filakevitra nasionaly sy ny bureau nasionaly ny vovona ny mady ihany koa iny fivorimbe iny. Mifantatra nandritra ny fotoana fa misabaky eo anelanelan'ny distrika Anambositra sy Fandriana Imady ary ahitana komina misy 13 sy Fokotany misy 50. Miparitaka manerana ny faritra 20 amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao aminy. Ny anangana ny rantsana any ampitan-dranomasina ny tanjony hivovona ny mady ato. Iny ankoa tompo klasy tompo vavy no mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity. Raha iverenana kosa ireo vaovao nisongadina nentina ho anao teto dia totosa teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany maraina ny fanaovatsiny ny paikady nasionaly entina miady amin'ny kolikoly izay natrea ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny teo anivon'ny Bianco. Makasika kosa indray ny tany Toamasina dia ny tao amin'ny port izany dia efa nisy ny olona nahiditra ponja tamin'ireo voarory tamin'ny raharaha contenera tany antoeranareo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena kosa indray dia tsy afa-bela tamin'ny FTM Manjakaray ny TFM Akasina mandritra tafiditra indrindra ao anatin'ny fiadina ny tompon-daka Analamanga ao amin'ny top 14 izany. Izay ary ny masaka azona tolotra rivijery ajaina tamin'ity takariva ity. Mame fotoananao ry zahay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra madeveo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.